ho atsika vaoaka anatananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao mafaly seminaire vaovao be manomboka amin'ity alarby ary mandritry ny iray volana iray manontolo iray volan'ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy na ihany koa fanapahana ara-panahy na antsona amin'ny teny vahiny hoe domination spirituelle manomboka amin'ny valora sy sasamaraina ny vavaka fivadikanina fa mitoy amin'ny 12 taona kosa ao anatin'ny sekolin'ny fitahina etsy amin'ny lettre faire andry fanambojanahary ireo mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia nanapaka teo amin'ny tanin'ny fahavalo hoy Abimeleka tamin'ny saka manao hoe mialahy eto aminay ianao fa ianao mahery noho izay tongary ny fotoana iovan'ny fiainanao andraisanao fandresena sy fiovana fahasalamana tanjaka sy hery fanambinana manokana avy amin'andriamanitra ao anatin'ity iray volan'ny fitahin'andriamanitra ity manetana sy miantso antsika mianakavy amin'ity alarby dia etsy amin'ny lettre faire andry fanambojanahary manomboka amin'ny valora sasamaraina ny vavaka fivadikanina ary mitoy amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekolin'ny fitahina iray volan'ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy na etsen'ny afin'andriamanitra androany dia tsy misy na iza tonga eto ka hoe ialamainy zany somary ray sy tanana kely na manao dia tenena izy manao hoe andray zavatra ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Iresakitsika mikasika ny altaran'ny finoana na ihany koa finoana etsen'ny herin'andriamanitra. Tao amin'ny mpanjaka voalohany toko 12 nisy an'ilay altara izay natsangany Eli mpaminany tamin'ny fotoana io dia efa nisalasala ny zanak'Israely ary efa tsy nino an Jehovah'Andriamanitra fa nanaraka ny Bala sy ireo andriamanitra tsy izy. Rehefa izany dia nanangana altara i Eli ary nanao fanamby tamin'olona rehetrarehetra manao hoe Jehovah no Andriamanitra. Tao anatin'ny fananganana ny altara io dia namaly tamin'ny alalan'ny afo Andriamanitra teo masony olona rehetrarehetra no namalian'Andriamanitra vavaka ny Eli mpaminany. Rehefa nahitan'izany ny olona dia nitsangana indray ny finoany, nomboka velona indray ny finoany ary nanomboka nanompan'Andriamanitra izy ireo. Misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Hébreu toko 1:10 izay haitsika tsenjery izy ity milaza manao hoe Hébreu toko 1:10 dia eo amin'ny 9:9 ten'Andriamanitra efa laninao tsenjery izy ity. 9:9 ny tenanay moa dia avy namitahiraka avy any Morondava misaotra an'Andriamanitra fa dia tanteraka somatsara ny tany ary isorina ihany koa ianao ny arany asa tao anatin'izany ny azo ambara dia izao tena momba antsika Andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray mialohany hamakitsika an'io ten'Andriamanitra mikasika amin'ny finoana io nanatrika ny fotoana lehibe tamin'ny asabotsy lasa teo tao amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Morondava. Dia ny tena olana be dia ity rehefa mivavaka nanomboka nandeha ny délivrance dia nesoriny io ranamana io ny kapany dia nanao paoziny olona hiady reny izy dia nakabana tsara izy dia voananantona azy andeha kasika ny lohany dia nitsoka izy dia nifampitazomana eran'ny fiangonana tsy haiko lehilahy firy nitazona azy dia eo mpivavahana azy eo dia maheno ny fanahiko hoe misy karazana antenne na fifandraisana amin'ny devoly amin'ity rangahy ao anatin'ny tokantranony. Heninao mihitsy zany ao anatin'ilay vavaka ataonao hoe ty lehilahy ty tokony ho afaka fa misy zavatra mifandray aminy any an-tranony any tobon'ilay satana. Dia rehefa vita ny vavaka dia niteny tamin'ilay pasteur tompon'andraikitra manao hoe dia kely ty rahalahy ty dia mila hivavahana ny any tokantrano fa misy zavatra tsy mazava ao tokantranon'ity rahalahy ty manome hery an'ireo devoly ireo satria tena komba zany olona 7 amin'ny rahalahy sa 8 amin'ny rahalahy no nitazona an'izany rahalahy zany fa tena ady zany gidragidry zany. Dia kay ilay pasteur zany tsy tonga tany tokantranon'ilay rahalahy io dino ozy izy nareo zavatra nitranga tsy niaina ntsony ilay rahalahy io ny alina an'iny tsy nitebontsony ny fony
dia nitomany le vadiny a dia niantso taty amin'ny fiangonana manao hoe efa maty eny ozy izy le rahalahy le netsika devoly be tamin'ny tany am-piangonana Omaly iny a fa tena ato izy tsy mitemitsony fony dia efa mitomany daholo ny olona rehetrarehetra ka mangataka pasteur zahay dia za nahenona izy io dia henoko tsara mihitsy hoe tsy maty le olona fa le devoly mitady ampiroro an'le rahalahy sy le fianakaviany a mba hiala amin'Andriamanitra dia nakanetrano'le rahalahy ny mpanompon'Andriamanitra dia hita tokoa aloha hoe tsy miaina izy tsy haiko hoe le devoly ve niazona ny fofonainy sa tsy nampiaina azy sa inona le zavatra nitranga fa olona tsapainao tena olona maty mihitsy a le rahalahy fa nagaga nefany a rehefa nivavana ndray dia mbola nietsika indray le devoly ary rehefa afaka le fanaratsy sitrana tanteraka le rahalahy velona somatsara izy ataontsika mampitsara le teatany ao an'Andriamanitra rery any misy zavatra be dehibe ohatry zany ka ity ten'Andriamanitra eto amin'ny Hébreu 4:10 ty dia milaza manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy zany hoe raha te hiditra eo amin'ny tontolon'Andriamanitra isika te hahita ny fiasan'Andriamanitra ary ihany koa aresy izao tontolo izao ifehan'izao tontolo izao sy ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy miresaka ny resaka finoana eo ary ny olona tsiraray avy rehefa manompo an'Andriamanitra dia samy manana ny fetra finoana ao anatiny misy olona mieritreritra manao hoe rehefa tonga ao am-piangonana rehefa mihira fiderana rehefa manao fanalitra dia ampy ary misy olona indray mieritreritra manao hoe ny finoana dia anara-piangonana hoe inona ny finoanareo ny finoanay vahaon'ny oloko finoanay amité chapelle internationale ny finoanay takan'izao dia ny anara-piangonana ny teneniny fa ny tena marina tsy zany ny finoana fa ny finoana dia hery anankiray manetsika an'Andriamanitra ao anatsika hery anankiray afatsika miditra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ary zay mahatonga ana amin'ny teny manao hoe ianao zay tena andray an'ity afatry ity androany alarobia tsy alamaina ianao tsy maintsy misy zavatra miova eo amin'ny fiainanao androany alarobia zay mihinao zay teniko zay sady manao amenina ny mika halleloia mitiatanana mafy tsara ho an'Andriamanitra tenenina manao raha mino ianao androany tsy alamaina ianao tsy maintsy miresaka finoantsika tsy afaka aresen'izao tontolo izao ianao ary feno manodidina anao ozy izy ny Jaona voalohany 5 dia ny 9 manao hoe fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maresy izao tontolo izao ahoana hony zany hoe rehefa maty noho ny amin'ny fahotana ianao ny bebaka ianao a nisaraka tamin'ny fahotana dia nidikan'izay ianao nateraka Andriamanitra dia afaka maharesy an'izao tontolo izao ianao tsy maharesy ianao ny mpanompo sampy tsy maharesy ianao ny mpilalao karatra ny mpilalao ody mpanitsapasana ny mpanao mazia tsy maharesy ianao zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao zao ny toyiny ary ny fandresena zay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika inona ny antony mahatonga ny olona anankiray resy ny mpanompo ny Satana satria feno fisalasalana ao anatiny feno tahotra ao anatiny izy manona ny anaran'i Jesosy izy mivavaka fa izy mianahana izy misalasala anka ohatrany hoe izao tontolo izao ny mahery lasa ohatrany hoe ny mpanompo ny Satana ny mahery tsy ny mpanompo ny Satana ny mahery fa le fedina oentinao maharesy an'izao tontolo izao no tsy ampy ny fandresena oenti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika arakaraky ny fatran'ny finoana ao anatinao ny efanao mandresy ary efanao mife ny manodidina anao zay olona nanam-pinoana tao anatin'ny baiboly dia tsy vitany hoe nandresy fa afaka ny fe ny manodidina azy jereo tsara Eli teny ampelantanan'ny Eli ny fanalahidy ary zao mihitsy ny teny manao hoe ataovy ozy izy ataonareo
fa raha tsy amin'ny alalany zavatra tenen'ny vavaka tsy misy zavatra manjary ty fireneny ty, tsy misy ranonorana milatsaka zany aty amiko mifanalahidy. Ny olona manam-pinoana ary matanjaka amin'ny finoana dia izao, tsy hoe maharesy fotsiny fa afaka mifemo manodidina azy. Miteny izy, mibaiko izy dia mitranga zay lazainy. Na iza teneny, na inona baikony dia manaiky azy zany. Lazao amainy zany. Satria manana fahefana sy hery hoentina mandresy sy mife ny olona manana finoana. Tsy afaka manetsika an'Andriamanitra ianao raha miorina amin'ny anaram-piangonana, miorina amina trano sy rindrina efatra. Tsy zany ny antsoina hoe finoana. Misy olona ndray mampalahelo ao amin'ilay toerana misy azy tsy ahitany an'Andriamanitra mihitsy. Somary nisy tantara kely nampalahelo ohatr' zao. Eny ilay izy tsy dia hoe mampalahelo fandraisantsika lesona. Tany Morondava ihany. Nisy tovavy kely eo amin'ny tsy haiko 20 taona izy io, 20 taona. Dia lehilahy anankiray zany ny divan'ny zareo anankiroa. Zany hoe ny olon-tiny dia miaraka amina vehivavy anankiroa. Zany hoe izy ny anankiray dia misy olona miaraka any ambadika any. Dia rehefa nampirafy io lehilahy io dia raha resahana zany le lehilahy dia ity anabavy ity ny tena tiany. Le anankiray nefa tsy fony ihany koa. Dia nipetahan'le anankiray tamin'ny alalana fanahafa le tovavy. Dia lasa nisy karazana fanana zazavaviny rano, fanana kalanoro, mihetsika krizy isaky mihetsika, toratorana, fanahafa ohatran'ny ary tsy voatazon'ny olona mihitsy. Rehefa mihetsika io aretiny io. Dia rehefa tonga tany moa zay ny alakamisy, dia nanomboka ny lahatra ny olona tao amin'ilay tranony toeranay. Dia nentina tao io tovavy io. Hoe zafady pasteur fa misy an'ity tovavy ity za mo mpino ato fa ry zareo mianaka ny tsy mpino ato dia mba entiny eto zany fa mila délivrance ry zareo ohatr'izao ny zavatra mahazo azy. Fo nijery mason'le tovavy hoy izay asana devoly zavatra mahazo azy io. Dia izy miresaka amiko eo zany ray ny avinavonany. Ohatrany tsy hiteny. Zany ivavaka ho azy metra tanana ho azy ohatrany tsy amaly izy. Hoy izay misy fanahy ty tovavy kely ity. Fa inona ozy izy nareo ny zavatra nitranga rehefa nidelivrena le tovavy kely, fona aminao fona ho anareo anko mpanaraka ny télé, nandoto trafikena. Nefa olona tsy nihinana trafikena. Dia zareo moa naka caméra an'le izy teo. Dia nalainy sary, za tsy najeren'le izy aloha. Hoy izay za kosa aloha tsy jeren'izany mihitsy. Io pasteur, io anansase io le trafikena. Jerenareo any. Dia tena miaiky mihitsy ry zareo fa omban'Andriamanitra zao fiangonana izao. Tena miaiky. Natsona ny fianakaviana rehetrarehetra. Zao ny zavatra mitranga aty. Nandoa trafikenana izy ato dia sitrana tanteraka. Zay ary gaga hoe ino ty zavatra mitranga ity, izy tsy nihinana trafikena, izy tsy nihinana sakafo ohatran'izao nefa te gaga zahay, fivavahana dia masitrana. Fa nampalahelo dia ity, zao ny teneniko an zareo. Zavatra mba angatako aminareo tongavinareo mivavaka rapitso. Misy fotoam-bavaka takan'izao zay karakarain'ny trano fivavahana vahoany olo koa, manasa anareo tongava amin'ny toerana io. Jereko zareo ny ampitsininy tsy tonga izy. Dia rehefa zohinao le fandehan'le resaka dia zao voafehan'ny rindrina efatra ny olona amin'izao tsika miteny zao. Ka na any amin'ny toerana ahitany an'Andriamanitra azy dia izy tsy mety miala amin'le rindrina efatra satria io ny eritreretiny fa finoana. Fa ny finoana tsy rindrina efatra sady tsy anaram-piangonana. Fa ny finoana dia eo amin'ny toerana anankiray izay ahitana ao an'Andriamanitra sy anetsena ao an'Andriamanitra. Halleloja. Fa misy olona tena diso hevitra mihitsy. Dia za moa ny teny tamin'ilay fianakaviany. Anazy ny azo nalahelo zany le anabavy anankiray. Pasteur, sitrana ve izy dia manao an'izao, afaka ve izy dia manao an'izao, anazy zany efa niteny taminy tsoroko amin'ny marina.
dia anazy ny safidy fa io misy olona tsy mahazo resaka ndrandray ka mieritreritra manao hoe efa ity mihitsy ny lalanay efa zao mihitsy zahay ka na dia tsy mahita an'Andriamanitra ao amin'ilay toerana za dia mieritreritra hoe mety zany lalana zany. Za tena manoro hevitra anao mihitsy aza mijanona eo amin'ny toerana tsy ahitanao an'Andriamanitra, aza mijanona eo amin'ny toerana tsy ahitanao ny fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa manatrika amin'ny toerana anankiray miasa amin'ny toerana anankiray ao amin'ny toerana anankiray dia mazava loatra tsy hoe miorina amin'ny fahagagana io fiangonana io fa tsy maintsy arahana mpahagagana zany fiangonana zany. Zay ny marina, tsika eto tsy miorina amin'ny fahagagana, miorina amin'ny Jesosy sika ary ny famarina ny ten'Andriamanitra. Ny finoana irery ihany ny lalana anankiray afahantsika mahita sitraka amin'Andriamanitra. Zao ny fanontaniana mipetraka, ahoana ny fomba ananantsika finoana matanjaka? Ahoana ny fomba ataontsika mba ampitombo ny finoana ao anatsika? Efa haintsika tsara ny ten'Andriamanitra. Ozy izy ny Romanina 10:7 milaza manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, sa tsy zay ny ao? Romanina 10:7 koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny teny Kristy. Raha tianao zany ny ampitombona anatanjaka ny finoana ao anatinao ao dia mila mihaino inona ianao? Efa hainao zany fa tiako averina mihitsy androany melohan'ny idirantsika any amin'ny lesona manaraka. Aza lany andro mihaino zavakafa sy mijery zavakafa. Ndray andro nisy rahalahy zay roana foana ny fanantahotra fa tsy mety miala. Ay ity rahalahy ity zany mijery film horreur. Dia mba eritreretinareo anie zany pasteur zany aty am-piangonana reraka mandroaka an'ilay devoly, miala fanantahotra, miala ho anareo fa maninona reny tsy mety miala. Ay le rahalahy vao tonga any an-trano inona ny jereny? Horreur be le mihinan'olona reny, vampira zany ny jereny, tsy miala le devoly. Raha tianao ho tonga kristianina matanjaka sy mahery, mazotoa mihaino toroteny, na eny an-dalana, na ao anaty birao, na eny ambony fiara, na ao anatin'ny tokantrano, na aiza n'aiza toerana misy ianao. Amin'ny fotoana ianao mihaino ten'Andriamanitra, mitombo ny finoana ao anatinao, miamahery ny finoana ao anatinao, miamatanjaka ny finoana ao anatinao. Laza hoe aleloia. Ny fiainona toroteny dia lalana anankiray mampitombo ny finoantsika. Fa ny mampiana azy indray dia ny firesanao amin'ny olona tsy mahita afa-tsy olana. Misy karazan'olona rehefa miaraka aminao eny miara amin'iny atsasakadiny ianao na adiny ray miaraka miresaka aminy fa tonga dia miena be amin'ny finoanao. Ohatra n'ireny avy ninana mangidy ireny ianao na voamadilo, tonga dia marikivy ianao hoe Andriamanitra fa naninona ary nyresaka tamin'ity olona ity, ohatra ny tena rihitra mihitsy ny finoana atao anaty kwato. Misy karazan'olona tena ohatra n'izany mihitsy, mitondra mangidy amin'ny sao, zay miresaka amin'ny rehetra, mangidy eo, zay miresaka aminy omeny mangidy daholo. Reny olona reny tena mampilatsaka finoana miaraka amin'ireny. Rehefa mba manana namana ihany ianao dia olona manam-pinoana iarana mba tanteraka ny nofinofinao. Aleloia. Fa ndrandray io namana io na io mampiakatra ara-panahy, na io mampidina ara-panahy, na io namana io mampitombo finoana, na io namana io mampiena finoana. Ka raha te hanatratra zavatra lehibe ianao amin'ity volana jona ity, vidio tsara ny namana iaranao, vidio tsara ny resaka ianon'ny sofinao, mba hatonga ny finoana ao anatinao hatanjaka, ka hatonga n'ilay zavatra irinao hitranga eo amin'ny fiainanao. Fa tena mampiena finoana ny firesana amin'ny olona tsy mahita afa-tsy olana. Vao miresaka aminao izy dia reto ny zavatra teneniny: hienjana, gravy,
ohatrany liana bavy zay grave pasteur vo amin'ny teny hatramina zavatra tsara ary de lasa hoe grave. Misy olona tena manana voambolana mihitsy masy tsy hitatsony mafy ty fiainan'ity pasteur manahirany ty fiainan'ity rahavavy tsy hita hoe ahoana ny anaovana azy, tsy vita io vo misy zavatra anankiray de inona ny teneniny tsy vita io, tsy tafavoaka io, tsy tafavoaka io, tsy tratratsika io, marina mafy zany hoe izy de tsy mahita zavatra tsara mihitsy fa ny zavatra resany tsy teneniny de zavatra mampiena ny finoana ao anatinao foana. Aza de mandany lera miresaka amin'ny olona takan'ireny, ampaherezinao izy de mbola ny anazy ihany ny asesiny, aza de isomeny zavatra mampiena finoana loatra fa lasa mahalatsaka be ny finoana ao anatinao zany. Fa raha eno ihany ianao de manokana fotoana be deaibe enona ny ten'Andriamanitra, zany ny tokony ataontsika. Teny tsara enona, teny mampandroso, teny mahafinaritra. Ary nisan'ny mampiena ny finoana ihany koa de ny fitenenana zavapoana. Ranetsika Andriamanitra efa miomana hietsika sy anao zavatra eo amin'ny fiainantsika fa tsika miteny zavatra manakana an'Andriamanitra. Mivavaka be ianao taty am-piangonana fa rehefa avy eo ianao miteny zavatra zay ny fanotra ny finoana tao anatinao de voasaka an'Andriamanitra. Ny alalana ny olona anankiray manana fanany finoana izy, mino fa eto zay vehivavy zay, eto zay lehilahy zay de zao afaka miteny zavatra tsara na ao anatina zavatra ratsy. Raha amin'izay fotoana zay raha misy olona mahavita an'izany eto hoe ao anaty olana ianao, ao anaty ady ianao afaka miteny zavatra tsara de ny dikan'izay efa misy fanany finoana ao anatinao ao. Laza hoe amen. Fa iren'ny olona ny zavatra hitany ny teneniny tsy mahay miteny zavatra tsara fa olana foana ny hitany, problème foana ny hitany, tsy mbola manana fanany finoana reny olo reny. Jerenareo Jesosy rehefa tonga ny vaovao manao hoe maty Lazarosy, vo Jesosy tsy maty izy fa matory. Iteny aminareo ratsy ve matory sa tsara? Tanareo zany na ao anatin'ny olana farany zay mafy aza ny olona manana fanany finoana de afaka miteny zavatra tsara. Tsy ilay olana, tsy ilay ady ny hitany fa izy miteny zavatra tsara de mahita fandresena mandrakariva. Asanato ny tananao vereny zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy efa mpandresady efa mpandresady amin'ny ady rehetra zay lalovako na roviana na roviana de sako no miteny fa efa mpandresy 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 tahina Andriamanitra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Alleluia! Jerenareo no ny fanany finoana tao anatin'ny Elisy na de voadidina aza ny tanàna, voadidina ny tanàna. Lay zatovy nahita manao hoe maty tsikarikaiky, aiza ny lalana ny tsirana. Rehefa nisokafany Elisa ny varavarakely de zao ny teneniny halleluia, oh halleluia, eto Jeso. De zao ny teneniny tamin'le zatovy, orsy angasa tsy mahita feno kalesy manodidina antsika, kalesy afo miaramila avy eny an-danitra, tsy mahita mihitsy aho izy le zatovy. Ny tena marina de zao tsy mbola tao anatin'le zatovy ny fanahany finoana. Ny olona manana fanahany finoana na ao anaty ady azy na ao anaty zavatra ratsy azy, zavatra ratsy ny lalovany, mbola afaka miteny zavatra tsara izy. Ao le fanahany finoana am'izay. Ary ny olona reny tsy mba ho resy ao anaty ady. Engane ka ianao zay olo zay, hoy aho hoe engane ka ianao zay olo zay, tsy aresy anao io ady io, tsy aravanao io ady io, tsy apodika anao io amin'ny anaran'i Jesosy.
Aleluia. Zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Koritianina faharoa toko fahaefatra andiny fahatelo ambin'ny folo. Miresaka amintsika mikasika amin'ny fanahy amin'ny finoana. Koritianina faharoa toko fahaefatra dia andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary satria manana an'izany fanahy amin'ny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia miteny, dia mino koa izahay ka miteny. Ny olona manana fanahiny finoana, manana finoana matanjaka, dia tsy miteny zavatra negativa mihitsy, na manahoana na manahoana fizotry ny ralahy. Mety misy vehivavy eto, misy lehilahy eto mizotra makany amin'ny faresena ny lalanao, fa tsy resy zany ianao. Tsy hainao tsara angamba le teniko. Mety ho sary hafahafa ny hitanao sy iainanao amin'izao fotoana izao, za dia miteny aminao mahitsy fa tsy ho resy zany ianao. Eo amin'io lalana izoran'ny fiainanao io mihitsy hampandresenao Andriamanitra. Raha manam-pinoana ianao androany, raha mitsangana ny altaranao androany, dia ny altaran'ny finoana, ka mihetsika ny finoana ao anatinao. Ndraindray eny fiasan'Andriamanitra mihitsy ilay zavatra atianao memafy e. Ozy izy ianao manao hoe fa manina ary zazany, fa ahoana ary ty fiainako ty, arakaraky ny nametrahan'ny pasteura tanàna tamiko a, nitondrana mbavaka vao maika memafy le ady. Tsy fantatrao anga fa melohan'ny tena ivan'ny ady anankiray a, dia mangotraka be le izy. Ny zanak'Israely rehefa ivoaka tany amin'ny tany Egypta, teo ny tena nangotraka ny ady, ary saika tsy zakan'izy ireo mihitsy. Dia ohatry zany koa ianao, mety miteny ianao manao hoe fa manina ny fiainako manao an'izao, zany mivavaka e, zany fadianina, zany anao alim-bavaka, fa manina mbola tsy salama ihany, vao may a tena marary mihitsy. Miteny aminao a, fa androany alarobia hampandresy ianao Andriamanitra. Ity finoana raisinao androany ty ny andrasana, dia tonga eo aminao ny fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Ho tonga eo aminao ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Raisoanao zany, raisoanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny tena marina dia zao, afaka mbola miteny zavatra tsara ianao, na dia eo ambivitry ny fafambaraka azy ny fiainanao, na dia eo ambivitry ny fafambaraka azy ny fiainanao. Eo tandomina faharesena zany. Ozy izy ianao manao hoe tena tsy hitako tsony zay atao, tany amin'ny vaon'ny oloko zao mba farafana tenako. Kanjo rehefa mivavahana ianao, vao may ny tangorona tao aminao daholo ny ady rehetrarehetra, fianakavianao lasa tsy tianao, ny vadinao lasa ohatra ny hafahafa zany ny fietsiny. Fa za miteny aminao, androany alarobia hibata fandresena ianao. Ny finoanao ny andrasana. Hoy aho hoe ny finoanao ny andrasana. Zany ny ilaina androany. Ianao manangana ny finoanao, mampitombo ny finoanao, manatanjaka ny finoanao, dia hitranga aminao ny fandresena. Zany ny andrasana androany. Fa jerena raha tsara, ny fitenenana zavatra tsara, ny fiainona zavatra tsara, dridradrina ny fiainona toroteny. Hitanareo, torohevitra amin'ny manamana ty omeko ty, aza mba dia minamana loatra amin'ireny olona ty fosafosy ireny, fa manala fanatrihan'ny tompo a. Raha karazan'olona ty mifosafosa ny vadinao rahalahy, ranabavy malala, teneno izy, orodada, tsy mahasoa antsika zany. Misy fotoana nareo mivady miandro valim-bavaka, miandro fitahina, fa ao am-pandrianao nareo mifosa pasteura. Ary ohatry mibevoka indray vadin'ny pasteura ihany na vadin'ny pasteura Federika mihitsy iny e, firy volana iny zao. Inona ny idiranao amin'ny vadiko bevoka any e, alao izy bevoka, tsy maninona zany. Misy namana ny ray anankitelo anankefatra tafaraka iny, vao miresaka oravavy a, tsy andrigna vaovao am-piangonana. Za tsy naraka, mba teny ankely ravavy a. Le anankiray koa amin'izany a, lina be andray an'le fako avy any. Anarin'olona zordira ianao dia manaiky. Miala ny fanatrihan'Andriamanitra, ny fonanao anatinao, miena,
Miereraka amin'ny finoana ao anatinao. Raha vao sendra namana ohatran'ny reny ianao ka tia miteny zavatra fahafa foana, mifosa ola amin'ny resaka zavatra fahafa, sarao izy. Za raha vavy hoe raha zao no mitoa tena tsy mety amiko le miaraka aminareo a. Tsika hoe tsy hoe hiavinavina na ohatra zany fa fampiarahaba tsika, fa aleo samy maka ho azy. Isaka miaraka aminareo raha vavy dia mifosa olona, mifosa pasteur, mifosa mpiara-mivavaka, mifosa mpanao délivrance, dia zany foana ny ataonareo. Aleo andeha rery. Aleo ianao rery mandeha miaraka amin'i Jesosy, toy izay ianao manana namana efatra nefa ny finoana ao anatinao mihena. Ianao ny amin'ny fotoana mihena ny finoana ao anatinao, tsy afaka mifehy manodidina anao ianao e. Ary tsy maresy zao tontolo zao, sady tsy afaka manetsika n'Andriamanitra ihany koa. Mivavaka ianao rehefa avy eo, mandohalika ianao, mangataka amin'Andriamanitra, fa tsy mamaly Andriamanitra. Satria misy zavatra hita n'Andriamanitra tsy ampy ao anatsika. Tsy hoe Andriamanitra ny tsy mamaly vavaka, fa ny finoana ao anatsika mihena. Tenenina manao, tsy hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka hoe fa ny finoantsika ny tsy ampy ny iray. Fa lazao izy, raha tanjaka ny finoanao manomboka androany hita zavatra ianao. Tsy hofrana izy tsy maintsy mandresy ianao. Lazao amen na. Zany misy amintsika manontany manao hoe Andriamanitra angamba tsy mamaly rehefa zavatra ngezangeza. Fa ahoana ary izany? Rehefa zavatra kelikely dia ohatrany malaky valian'Andriamanitra, satria ilay zavatra kelikely ny zakany finoana ao anatinao, mifanandrify amin'ny finoana ao anatinao. Misy finoan'olona ne hatramin'izy vao mivavaka hatramin'ny androany dia iny finoany tamin'izy mbola zazara-panahy iny mbola finoany androany. Zany tsy mitombo mihitsy raha klasy ny resahana mbola karabola hatramin'ny androany. Antanina manao firy menao zao ara-pinoana hoe asana eo akaikinao io le karabola na tsy izy io. Antanin kely izy asa ianao le izy sa tsy ianao hoe le finoana tamin'ny voalohany iny dia tsy nitombo hatramin'ny androany. Dia raha vao zavatra kelikely nentina mambavaka dia malaky tonga malaky azonao, satria ny refim-pinoana ao anatinao misintona n'le izy. Fa ny olona tao arinanao ndray tonga dia niazakazaka be, ny antoroteny, miteny zavatra tsara, maka totoroteny, vetivety dia ngeza ny finoany. Ny zavatra tsy azonao lasa azo le olona vaovao. Ny zavatra mbola endrasanao efa mipoaka ry ananona ry. Dia gaga ianao manao hoe fa maninona, za efa ela nivavahana, iny vao ray volana, vao roa volana azony daholo ny valim-bavaka. Resaka finoana io. Andro hoany alarobia ianao mila mandray ny anjaranao. Mila mandray ny anjaranao ianao andro hoany alarobia. Tsy afaka miandro tsony ianao, fa mila raisinao amin'izay io zavatra io. Aleloia. Resaka refim-pinoana io. Refim-pinoana. Resaka finoana. Ny ao ambadiko io zavatra endrasantsika io. Tena manome torohevitra anao mihitsy a. Aenao ny fiainonao ny zavatra zao tontolo zao, dia ampitomboy ny fifandraisanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ndranay tsika mba manam-potoana kely ihany randray eny anaty embouteillage eny, ao anatin'ny tokantrano. Misy olona variana amin'ny Facebook dia manao commentaire ao izy. Sarin'izaka io manja be a. Zavatra ohatran'izany. Ary ndrandray a, sao dia anao vao fitaka, za tsy manao Facebook. Za tsy miteny hoe ratsy amin'ny Facebook, manaova ho an'izay manao hitoroa filazantsara. Fa ny anahy sekretera mitondra an'izy io, dia tsy haiko akory na ny code secret ako ary tsy haiko. Fa nisy fotoana nijeren'izy io tany aloha ela be tany, tsy haiko firy taona lasa zay. Fa ohatra misy sary tampoka tonga dia mandalo zay eo. Asinareo efa tratran'izany na tsy mbola tratra. Zany tsy fananinao le izy fa misy sary tonga tampoka lefa ny olona ny tsy fantatra hoe iza mandefa azy, tonga dia miafise eo amin'ny ananao eo. Fa manapetipetina ara-panahy le izy. Ary be dia be ny olona variana, misy pino amin'ny ray sasan'ny alina mbola miconnecte. Nisy fotoana zay nandeha nanao voyage, nandeha nakany amin'ny faritany.
dia nandramana tenenina le rahalahy anankiray nitondra telefôna hoe andrama io rahalahy hoe izy avy ao am-piangonana ny mbola miconnecte amin'izao oro zao, izy mianakavy ny akamarony ay ihany ty ary pastera ihany ty rahalahy ihany ty ihanina koa ty amin'ny andro amin'ny firy maraina maninona raha manao alim-bavaka e. Avy manao Facebook adiny ray sasany ianao dia hivavaka, ahita tenenina ve? Raha tianao hitombo ny finoana ao anatinao, mazotoa miantoroteny, mazotoa mifandray amin'Andriamanitra. Rehefa misy fotoana kely ianao dia alaivony baiboly. Firy taona nivavahana ianao zao, hatraiza ny fahalalanao amin'ny baiboly. Efa navitany io baiboly io hatramin'ny farany va ianao? Za zao efa mamaraparina indray efa imbetsaka ny navaky an'ity hatramin'ny farany, fa tsy mbola afa-po fa misy pino tsy mbola nanandrana namaky an'ity hatramin'ny farany zany, fa ny azy ao amin'ny salamo ho any mahafinaritra azy. Salamo 2:3 sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarina amin'ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isan'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. Fa mba andramonge hoe manokana fotoana ianao dia mamaky baiboly, mivavaka ao amin'ny fanahy masina ianao, mifantoko ao amin'Andriamanitra ianao, dia rehefa tafiditra tsara iny ianao dia raisinao amin'ny baiboly. Ao anatin'ny ray andro ianao tokony mavaky toky maromaro ianao vao miatrika fiainana andavanandro, na iny atoandro malaladalaka eny am-pivarotana iny, na ny hariva alohan'ny atory. Tsika inandray manao atsirambina fa ny devoly fahavalitsika tsy manao atsirambina zany. Ary tena faly mihitsy ny devoly rehefa mahita kristiana nampino anankiray tsy manam-pinoana, kely ny finoana ao anatiny. Karaha tianao ny ampitombo ny finoana ao anatinao, mianara miteny zavatra tsara ary mihaino zavatra tsara. Rehefa mahita ny finoana ao anatinao Andriamanitra, mihetsika izy, manao zavatra izy. Haleluya. Zao anefany, inona ny fifandraisan'ny finoana sy ny herin'Andriamanitra? Misy ten'Andriamanitra anankiray any amin'ny mpitsara 5:12 dia 9:4. Tsy ovakiko le izy. Zao ny fandehan'le tantara. Samsona dia niny fahamonjy azy Andriamanitra, ary dia nanolo teny izy ho fatoran'ireo rahalahin'ireo vahoaka Joda. Aokinareo izy tsy hamono tsy kitikanareo, fa fatory fotsiny satria nino Samsona fahamonjy azy Andriamanitra. Fa zao tsy ampy izay finoany Samsona zay, na dia nino ary izy raha tsy nidina tao amin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny afo, zay izy ho afaka nanetsika n'le finoana tao anatiny. Zany hoe ny toroteny sy ny teny tsara sy ny fenoana zavatra tsara dia atao mba hampitombo ny finoana ao anatsika. Fa ny fanetsenan'le finoana ao anatinao indray dia amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra zay raisinao. Ary ianao tonga eto io maraina, hariva, atoandro, alina ao anatin'ny alim-bavaka, io mandray hery io tsy verimaina io. Aleluya. Tsy gaga ny olona feno herin'Andriamanitra mahita zavatra foana eo amin'ny fiainany, mahita ny fiasan'Andriamanitra foana, satria ny finoana ao anatsika dia etsena amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra, raisina amin'ny alalan'ny toroteny sy ny fitenenana zavatra tsara, fa etsena amin'ny alalan'ny hery, dia ny hery ny fanahy masina. Misy olona manam-pinoana be fa miangona ao anatin'le finoana fa tsy metsika, tsy miseho zavatra tena azo-sapahitanana le finoana, fa lasa ohatra ny entina mandehandeha fotsiny. Ny zavatra anankiray manko, na dia anananao rehefa tsy hainao mampiasa azy, kontiny tsy misy ihany. Zay matetika teneniko izay. Raha manana moto ianao, tsy hainao mitondra an'le izy, tovy amin'ny tsy manana ihany ianao zany. Misy olona be dia be manana finoana fa tsy haino hoe amin'ny fomba hoana ny anetsena n'ity finoana ity. Dia mitovy amin'ny olona tsy manam-pinoana ihany, nefa olona mihaino toroteny
miantsena isan'andro fa tsy mihetsika le finoana fa androany alarobia andray hery ianao de hoetsehana ny finoana ao anatinao de ahita zavatra lehibe ianao manomboka androany ariva manomboka am'izao fotoana izao zay mino an'izany manao amaina mafy tsara ahita zavatra lehibe ianao manomboka androany satria etsehana ny finoana ao anatinao ao. Alleluia. Hoy aho hoe alleluia. Ny finoana ao anatsika de etsehana amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Etsehana amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Jerenareo misy kristiana be dehibe bevoka fa tsy mety teraka. Hoy izy ianao tsy za zany. Satria ianao tsy maniry zaza tsony de hoy izy ianao tsy za zany. Fa ny bevoka resako eto bevoka valim-bavaka. Fitahian'Andriamanitra. Fiara vaovao. Tsisy nanao amen mihitsy. Tokatrano. Vola anangananao orinasa. Zanaka ny sasany. Karazan-javatra maro isan-karazany. Tao anatin'ny fotoana lava ianao nefa niandra io zavatra io. Fa bevoka ianao, mitoejaza ianao fa tsy mety teraka. Efa ela ianao niandra izy fa tsy nety nitranga le izy. Misy fotoana ary efa manomboka manangasanga le izy de mijoro vavolombelona ianao. Avy eo nefa tsy mety tanteraka le izy. Ary ny dokotera efa mahita fa mihoatra ny DPA fa ianao tsy mety teraka. Tenenina namanao efa nihoatra be ny DPA anao fa tokony ho teraka am'izay ianao hoe. Lazao izy androany alarobia mila teraka ianao. Lazao izy mila teraka ianao. Teneny mafy tsara azafady mila teraka am'izay ianao. Miara manao alleluia. Fa jerenareo tsara. Ny miteraka tompoko mila hery. Za tsy vehivavy aiza moa madamako teo aloha. Rehefa hiteraka madamako ray efitrano ray ny tranonay de atao pitato misy olona mifankalala aminay de za lay nyteneniny hoe ndana mandeha de niodina atao ambadika atao eo ndray aloha de farany le sazy famy manonteny ianao ka ozy izy tsy ny sakafo tsy mbola ny sakafo iano ozy izy le madamako ka tsy mety mihitsy ty zavatra ty fa mila misakafo aloha ianao de nomena sakafo be meno zareo sakafo tao za za mahita tsara ny zavatra rehetrarehetra fa za tsy miteny ao manahirina le izy de lany am'izay le sakafo eo am'izay ozy izy le rasazy kelsisy eo manena za ao ambadika eo ndray manampiasa
tena mila hery le miteraka. Tena miteny aminareo ianao zay mitoejaza tonga eto tsy ho sarotiny ianao fa aza matahotra. Fa tena mila hery le izy. Ary takan'izany mihitsy le zavatra endrasantsika io. Ianao miandro hoe rovina ty no tonga, rovina ny tranga, rovina no azoko ty zavatra ty, dia lany andro miandro ianao. Fa raha tianao ho teraka ho azonao le zavatra endrasanao, mila hery ianao. Ary rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra, précision tsara le zavatra angatanao. Tena tsindry tsara le zavatra ilainao amin'Andriamanitra. Fa tsy mivavaka fotsiny ianao, fa tena fary tsara hoe ty Jesosy le zavatra angatako. Hery ampitranga ty zavatra endrasako ty, ampitranga le fandreseko, ampitranga ty valim-bavaka ity, anova ny fiainako. Zany hery zany ny angatako androany. Ataonao ohatran'izay mihitsy le izy. Fandranay ianao miandry, ianao mino, fa le hery amoakan'le izy tsy ampy. Ary valim-bavaka rehefa tena akaiky io, dia manafiky Satana amin'ny tsy fampimbavaka sy ny falainana ary ny fakamoana. Raha vao misy zavatra ohatr'izany mahazo anao, dia tady tsara fifakaiky ny valim-bavaka zay. Misy fotoana ianao miady mafy mihitsy, tsy mety kivy mihitsy, mivavaka be ianao Jesosy za tsy manaiky an'ity Jesosy tsy maintsy tonga amin'ny herinandro io. Fa rehefa kaikaiky amin'izay le fotoana, ohatra misy zavatra manavesatra anao zany, ary na no tonga ty am-piangonana ary ianao tsy tonga, hoe fananina ianao tsy tonga, ohatra ny zavatra nanahirana kely zay efa akaiky izy manao an'io. Eo amin'le fotoana ilanao hery zany manelingelina Satana. Fa misaotra ny tompo fa tonga eto ianao amin'ny telaribité. Azo ny anjaranao ianao androany. Amaly vavaka anao Jesosy. Iteraka amin'izay ianao. Iteraka amin'izay ianao. Iteraka amin'izay ianao. Sady mitsangana ianao no manao amaina no mitea tanana mafy tsara. Hoy aho hoe iteraka amin'izay ianao. Halleluja! Tenenina manao iteraka amin'izay ianao. Ho avy amin'izay le zavatra endrasanao hoe manompoka androany ho raisinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hofrano izy ho raisinao io, ho azonao io, tonga eo aminao io, satria andray hery ianao androany. Orakoraka, halleluja! Maka plasy ity hery sy finoana androany ity ny endrasanao. Ampitrangana io zavatra io. Misy zavatra endrasana io, tsy tonga ho azy. Mila mandravarava ny fahosana rehetra ianao, fangatsiatsiahana rehetrarehetra sy ny falaintainana, ary miditra eo amin'ny tontolo ny herin'Andriamanitra. Mila mandray hery ianao androany. Matsapa mihitsy hoe mahery azany, tsy mivavaka fotsiny, fa maheno mihitsy ianao hoe misy hery ao anatinao. Mandray hery ianao. Fa tsy moramora io miteraka io. Zany reo manampy anazy ataona aninato. Hoy tena rariny any randroany mandeha. Misy reny ny sasany rehefa hiteraka dia eo manatrika eo mahazo tsonga eo. Vao marary le zazakely dia any amin'le rangahy. Pitserina ny tanan'le rangahy efa ilo miaha fotsiny dada amin'ireny. Fa tena mila hery le izy. Ary ohatr'izany ny finoana ao anatinao. Firy aminareo no manam-pinoana androany. Mila hery ianao mba hampiseho ny finoana ao anatinao eo. Mila mangina amin'izay ny tabataba ny fahavalo, fanenjehan'ny mpankahala. Hoe ianao mba mivavaka nefa jereo ny fiainanao, io zavatra ny endrasanao io nampivavaka anao nefa hatramin'izao mbola tsy azonao ihany. Fa ho hitany tsara fa manomboka androany alarobia hitsanga eo aminao zany. Hoy aho hoe hitsanga eo aminao zany. Halleluja! Ho antsika vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina rehetra, vaovao mafaly seminaire vaovao be manomboka amin'ity alarobia ary mandritry ny iray volana iray manontolo, iray volan'ny fitahin'Andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy na ihany koa fanapahana ara-panahy na antsoina amin'ny teny vahiny hoe domination spirituelle.
manomboka amin'ny valora sy sasamaraina ny vavaka fivadikanina fa mitoy amin'ny 24 taona kosa ao anatin'ny sekoly ny fitahina etsy amin'ny lettre fer andry fanambojanaary ireo mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia nanapaka teo amin'ny tanin'ny fahavalo hoy Abimeleka tamin'ny saka manao hoe mialahy eto aminay ianao fa ianao mahery noho izay tonga ary ny fotoana iovan'ny fiainanao andraisanao fandresena sy fiovana fahasalamana tanjaka sy hery fanambinana manokana avy amin'Andriamanitra ao anatin'ity iray volany fitahin'Andriamanitra ity manetana sy miantso antsika mianakavy amin'ity alarobia etsy amin'ny lettre fer andry fanambojanaary manomboka amin'ny 7 sasamaraina ny vavaka fivadikanina ary mitoy amin'ny 24 atoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina iray volana ny fitahin'Andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy